manongapanjakana kene mialatsiny aminareo zany momba nangiara valomana nanonga nangatsonary mampianina hainay io da politika natao eto ary mbola piasa vola koa natao to hainay io. Efa nindroho ny fitondrana Andrajoely no nanongampanjakana hay zareo ny resaka fanonganam-panjakana zany ary manatraikefatra zareo amin'izany na dia mampiasa vola aza tsy iverinantsika zany fanikevitra zany fa amin'izao fotoana izao manko hitantsika vaovao mandeha miparitaka mitambazotra serasera ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana izay tariny filohampirenena Andrajoely zay ka satria efa hitantsika fa mandritra ny 10 taona manko izy amin'izao fitenenantsika zao 2025 zao fanonganam-panjakana mitovy amin'nytaontsika hoe fampitahana amin'ny Ibrahim Traoré zay niainga tamin'ny fanonganam-panjakana mba handeha hiova ny firenena na i Madagasikara malatsika zay mba handeha hiova tsaratsara kokoa nefa tsy zany ny zava-misy ankehitriny raha ataontsika hoe fampitahana zany an'ireo fanonganam-panjakana zay nisy zay dia saingy vokatra mifanohitra amin'ny fitondrana Andrajoely sy ny Ibrahim Traoré. Rajoely zao dia 10 taona teo amin'ny fitondrana fa mahantratra ny malagasy iarahantsika malala zany iarahantsika mahita atsika tsy mamorona amin'izany na ianao pomba na ianao mpanohitra ny fitondram-panjakana dia mahantra hatrany malagasy vidim-piainana miakatra tany amidy amin'ny vahiny fanjakana very targetra sy ny sisa dia potika ary hitantsika fa ny vokatra zany tsy misy fa mifanohitra amin'izany nefa zareo ataontsika hoe samy nanongampanjakana nefa Ibrahim Traoré kosa dia nampandroso ny firenena malaza amin'ny leadership ary hitantsika manko fa Ibrahim Traoré rehefa nandeha teo amin'ny fitondram-panjakana ny fahaleovantena ny fitiavan-tanindrazana no mipaiko azy fa tsy mitovy amin'ny Andrajoely eo ny fitiavan-tena eo ihany koa ireto mpandranaka sy ireo olona ataontsika hoe mafia miaraka amin'ny filoham-pirenena Andrajoely reto no mibaiko sy ny sisa ka tsy manana hazo-dambosina izy. Hitantsika zao fa ny Ibrahim Traoré dia manana mahisy azy izy mahatonga anazy hoe malaza amin'ny resaka leadership izy aza tena ilaina invité ny filohan'ny pirenena rehetrarehetra dia hiona aminazy satria te hiala amin'ny vakoka amin'ny frantsay zay antsika nefa eto mbola mandohalika hitantsika ny mazavatra marina mandohalika amin'ny frantsay tsika amin'ny lafiny rehetrarehetra hitantsika manko fa ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao handray fivorim-be ny SADC zany atao amintsika zay dia hitantsika misy fiara zay anaovana lanonana lehibe seremonia fa tena inona marina moa no tiany ampitaina anovoaka amin'io asa kely toy izany ve no anaovana seremonia hoy ny solombavam-boaka sy tena andrena solonaiko ary sy fanambarana goavam-be hoe ohatran'izao mihitsy hoe nahazo tôbily handraisana vahiny zay tonga hatramin'ny iavoloha ny fandraisana fiara amin'ny chinois zay dia lazaina fa zava-dehibe raha tonga soa aman-tsara ny fiara dia efa zany zava-kanto diplomatika ve vahinona no ilain'ny vahoaka ankehitriny rano fisotro madio herinaratra azo antoka sakafo sy vidim-pianana maharitra ary toeram-pitsaboana miasa sekoly manara-penitra lalana tsy mandripaka fiara sy ny ain'olona maro fa Rajoely sy ny ekipany dia mirearea amin'ny fandraisana fiarana andraisana vahiny toa zava-dehibe vitana goavana be fa nivoaka malagasy mandady anatin'ny fahatrana dia tsy misy piraharaha tsy pijery zay fa zavatra ohatran'izao manko ny mampanahira ny filoham-pirenena Rajoely ka mampametra-panontaniana antsika rehetrarehetra ny zavatra mandrady amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny ka noho izany tompoko lahy sy tompoko vavy zany hoe hitantsika ny tsy fahaizany Rajoely mitantana ny firenena zay fa mbola misy ihany manko ireto mpisolelaka pomba anazy zany ka zany indrindra misy vidéo ty solombavam-boaka miteny ohatran'ity arahantsika fa nihoan-kevitra nataon'ny solombavam-boaka ty fa tena mahamentra zao ve nataon'ny solombavam-boaka dia hoe ataontsika hoe ny fandehanany filoham-pirenena Rajoely mitety izay manao filan-kevitra minisitra zany hono dia tsy mandanindany vola ary ataontsika hoe tsy manao fialan-tsasatra na manao vakansy zany fa tena mijery fotony ny zava-misy marina amin'ny ataontsika hoe ohatra izy nandeha tany Mahatratra ambony
nandeha tany Fianaratsoa dia nijery ireo tsiprian'ny zava-mianjady ny vahoaka malagasy izay ao anatin'ny fijaliana zany fahantrana zany nefa kosa mifanohitra amin'izany ry sombavambahoaka ny zava-misy hoe notsika manko fandaniam-bola na ino hazavanareo dia fandaniam-bola atao ny fitondram-pandrakana amin'izao fotoana izao io zay fitetezam-paritra io ary mody hoe manamboatra zavatra tenenitsika zay izy dia tokatokanana kely sady mitokany zavatra fa ny zavatra rehetrarehetra fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny dia tsisy vokatra tenenitra tsy mahay mitantana izy ka hitantsika manko fa mifanikevitra zay natao sy sombavambahoaka zay arahantsika fa tena zao ve ny ataontsika hoe ny ataon'ny sombavambahoaka isolelaka homba ny fitondram-pandrakana zay efa hita fa tsy mahay mitantana zany ka ty misy vidéo arahantsika fanikevitra natao ny sombavambahoaka zay fa azadino hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy ny miabonina manao zay manao commentaire afahantsika matsaritsary zavatra izay ho fijerena ny olana ny fotony sy ho fiainonana tahitany vahoaka ny fotony no antony irosony fitondram-panjakana ny fanatanterana ny filakevitry ny minisitra mitety faritra izay tanterana amin'izao fotoana izao hitetezana ireo distrika sy faritra samihafa eto Madagasikara ho ny faneho-kevitra nentin'ny sombavambahoaka voafito ao amin'ny distrika ny Vohibato faritany Fianaratsoa ho fanatrarana ny tanjona amin'ny fampandrosoana miainga ny fotony no isan'ny vina napetraka ny fitondrana kararany sintsy ny raisy ny fitezam-paritra izay tsy midika velively fa fialan-tsasatra sy fandaniam-bola ampanjakana araka ny voalaza anatina faneho-kevitra maro samihafa ho ny fanazavana ity sombavambahoaka ity. Anisany nanatrika an'izany conseil de ministre zany ny tena solombavam-bahoaka zay voafito tao anatiny ataontsika automatsiatra ary tena nahita maso hay ve ohatran'izany conseil de ministre fa tena miatrika ireo ministre ireo tena miatrika fanontaniana eo alohan'ny filoham-pirenena ary ho teneniko anareo raha le conseil de ministre tsy fitsangatsangana fa tena fijerevana manokana ny zavatra ao amin'ny faritra misy anay dia ao misy ny fankatoavana ny projet zay ola ho tanterahana amin'ny faritra misy anay io ohatra ny district ny Vohibato sy ny Vohibato rery fa misy district kana fito zay eo fenina automatsiatra dia jerena apolotry ny ministre eo ny projet sy ny zavatra rehetrarehetra zany eo amin'ny conseil de ministre io dia tena fijerevana manokana an'ilay faritra izy io faritany izy io fa tsy faritra fotsiny fa faritany hatrany amin'ny sud-est rehetrarehetra faritra rehetrarehetra ao anatin'ny Orombe Tsimotsinanana dia ao no andraisana fankatoavana. Nahita maso ny fanatanterana izany filan-kevitry ny minisitra izay notanterana tamin'ny volana Jona lasa teo tao Fianaratsoa ireo sombavambahoaka voafito anatin'ny distrika mandrafitra izany faritany izany. Isan'izany sombavambahoaka voafito tao Vohibato izay nilaza androany fa tena miasa ireo minisitra ary anatiny izany no anolorana ireo fandaran'asa sy tetikasa tokony atao anatin'ny faritra izay hodiniana sy ankatoavana anatin'ny filan-kevitry minisitra. Manamora ary izay misy ilay hidinana ny fotony mba hijerena akaiky ny problema ao anatin'io faritany fa tsy faritra fotsiny fa ny faritany misy ny jerena ao anatin'io inona no ezaka mbola tokony atao ary inona ny efa vita. Dia izay no tenenako hoe mahagaga fa ilay olona moa tsy nanatrika fa raha izay nanatrika aloha dia afaka manao vavolombelona hoe tena ilaina ary ilaina mihitsy ny fidinana ohatran'ireny fotony satria mba hitany ao anatin'ny gouvernementa mihitsy ilay problema ny fotony. Isan'ireo faritra efa nandalovana sy nanatanterahany ny filan-kevitry ny minisitra mitety faritra moa ny faritany Fianaratsoa ary maro ireo asa fampandrosoana no isitrahana tanatin'izany indrindra ho an'ny distrika ny Vohibato izay nahazo tombony betsaka tamin'ny fisitrahana foto-drafitr'asa izay namaly ny filana misy eo amin'ny mponina. Isan'izany ny hôpitaly Manarapenitra izay namaly ny filana sy netahitan'ny vahoaka raha ny fanazavana nentin'ny sombavambahoaka hatrany. Ohatra anankiray fotsiny resantsika tamin'izany fotoana izany tamin'izany mba tsisy hôpitaly raha misy ny fahasarotana eo amin'ny fiterahana dia tsy maintsy miakatra ny Fianaratsoa ny lalana tamin'izany ratsy dia ratsy be tabe zany ny riska resahako eto raha tamin'izany fotoana izany ataontsika hoe ny taham-pahafatesana amin'izany hoe tsy fisina zany amin'ny akamena ny famonjena ain'olona dia mety ataontsika 20%
fa amin'izao fotoana izao aloha dia mazaha misy miteny eo raha misy angamba ny 2% no isy amin'izao satria na ny scanner na ny rehetrarehetra taloha ange ianao misy tsy vita ho Fianaratsoa fa miakatra aty Antananarivo daholo Fianaratsoa Antananarivo tsy vita ho Vohibaka amin'izao fotoana izao vita ho daholo na zany analyse rehetrarehetra zany hoe analyse de sang io zao andrasahan'ny ministre Omaly hoe isitraka an'io daholo ny hôpitaly Manarapenitra taloha zany nalefa any an-dafy nefa amin'izao fa vita ho Vohibaka zany zany zavatra hoe tombony be da be ka tsy io rery angamba ny foto-drafitr'asa tokanana atao amin'ny district ny Vohibaka fa be dia be